Faly miarahaba antsika rehetra amin'izao arivarivo zao arivariva malasa saina ary arivariva makarary fo ary tena raha ny tena marina dia hoe tena mipoatratroka ry Andry Rajoelina, tena manaky an'izany ny tanàna. Sady miarahaba no fomba moa manala ny satrokely mipoatratroka fa tamin'ity indray mitoraka ity dia tena hoe tena mipoatratroka mihitsy miala tsiny fa tsy maro voamarisera io ka sao nareo gaga amin'ny zavatra miseho. Mahatsiaro ny fiarahana tany Mahajanga, za raha angamba vao mahita anao Aranta 2010. Marina zany, tsika nanao gara roa teraka, lazain'ny olona fa tsy nahavita zavatra manko tsika. Okey zao mba manandrana fantatro foana io tadidimo misy tikany espèce ohatran'ny film ohatra iray misy camarade afaka miteny. Bon, rehefa avy eo angamba miresaka an'iny nga bon, ny resakintsika androany dia maromaro ary tsy hafelona fa miodikodina eo anatin'ny mesura nodaisin'ny fanjakana ny manao ahoana ianao madame Lantra Marsona? Salama tsara ve papillon? Ny resakintsika dia miodikodina ao anatin'ny
resaka fividianana vaksiny. Ny karana no mividin'ny vaksiny amin'izao, ary faharoa ny resaka mesura nyraisin'ny fanjakana tao anatin'ity etsiketsika sy ny pandemia sy ny karazany ity. Fahatelo ny procès any Afrique du Sud momba ny reto mpanao volamena sy ny karazany. Izay angambany ny amin'iny. Miarabantsika ato amin'ny ino dizy teo, miala tsiny za fa voan'ny sery io, tsy haiko na sery tapoka teo fotsiny. Ato amintsika ato amin'ny YouTube ary miarabantsika rehetra e, izay angambany anina. Bon, ny anombohako azy dia araka le teniny, araka le titran'le hira ny enga teo hoe tsy misy toanao. Samby nahenontsika tamin'izany andro hoy nga Andry Rajoelina hoe zavatra mbola tsy nitranga teto Madagasikara tao anatin'ny 9 taona no iseho eto Madagasikara. Tao anatin'ny campagne izy no niteny an'izay ary tsy indray mandeha izay teny izay no niteneniny na indroa fa matetika dia matetika tao anatin'izay, tao anatin'ny propagandy nataony io. Izao ny zavatra ny fampitenenana tamin'izany andro any ary samby natsiaro izany fitenenana izany. Satria maro fa tsy za rery no niteny hoe porte malheur anio outrage io e. Porte malheur anio outrage io e. Marina fa ny ACC sy ny CENI no nandany ny Andry Rajoelina. Fa tsy azontsika lavina ihany koa fa nisy malagasy mitonatonana, ninaikanaika, nidedadedaka, nandeha mifidy an'io rangahy io, nandeha mifidy an'io boakery io. Nisy zany tsy azo lavina zany. Satria raha tsy nisy nifidy Andry Rajoelina dia sarotra ho azy no andeha hanodikodina ny vato. Raha tsy fenotsika, fenotsika hikokipoka Antsonjombe sy izay lalana nandehanan'ny Andry Rajoelina dia sarotra ho an'ny Andry Rajoelina no mamadika ny fifidianana sy mamadika ny vato ho an'ny kaontin'ny Andry Rajoelina. Tsy hitovy mihitsy ilay hoe misy candidat dia mba tonga izy hoe possible 5% ary tena 5% mihitsy rehefa tena atao ny démonstration 5%. Fa ny tena marina le lalana nandehanany, ny zarazarainy saosy, ny zarazarainy vola, ny tena nafahany satria ireny manko c'est pour les yeux, c'est un bon motif pour travestir le choix du peuple, l'orientation du choix du peuple zany amin'izay fotoan'izay. Ka tsy azo lazaina hoe i Andry Rajoelina irery no fetsy. Isika koa il faut reconnaître fa on est un peu domadouma pour ne pas dire hoe dondrodondrona. Tsy tokony mihitsy tsika nandeha kevokevoka nanatrika an'ireny lanonana, takany hoe zay vao mahita lanonana le malagasy dia lasa hijery an'ijery Marcos fotsiny, mampetsiketsika amin'ny fitombenany ery, mampandinidiny tongony ery dia lasa le malagasy. Ho an'ny Andry Rajoelina ireny zavatra ireny c'est déjà tout bénef satria tsinjo sy aliky ny ahafahany manodikodina ny vato ary tsy azonao edina hevitra mihitsy fa naiza naiza nandehanany dia feno vahoaka ny toerana nandehanany. Ary ny tena gravy ary na feno olona izy noho ny lalana nandehanany. Ravalomanana ohatra, Ravalomanana zao tany Diego
dia voatery miverin-dalana tamin'ny kampaina ny anankiray, ary anisany natezitra ny pampasole tamin'izany satria rehefa nahazo menasy izy ary nindroahan'ny olona hiverina tsy anao fihetsiketsehana na anao kampaina tany Diego. Nisy zany satria ary tsy fantatritsika be sy maro satria tsisy ny tantara fa afenina. Izany hoe izay le natokana ny teny hoe isika malagasy ny tena marina une partie amintsika 5% amintsika fotsiny dia mahavita midécider ny aveniran'ny Madagasikara. Dia mazava ho azy feo am-pelatanan'olona roa sisa ny fitondrana rehefa misy olona 5% dondrona sy vendrona. Ka ambakain'ny olona fotsiny 5% zany amin'ny 12 millions 500 000 votants efa manome any amin'ny 25 millions manko 25 millions vahoaka malagasy asa 20 millions eo angamba no mpifidy amin'izay raha tsy diso nalatsaka izany dia mety manome 1 million de personnes zany. Tsy négligeable zany ary satria rehefa nijerena le résultat ny fifidianana dia quelques centaines de milliers eny nampisaraka anazy mindralahy. Zany koa tsy midika hoe tsy nangalatra koa le ankiray. Fa iny ny fifidianana iny zany na ndray ny tonga teo na ndray dia tsy tafavoaka foana ny malagasy satria ny ndray anabe ny paosiny ny anankiray amerina ny ambaindainy ny industriany sy ny fananana. Dika zany c'était une élection qui n'avait pas tellement d'issue positive pour les Malgaches, du moins pour le pays surtout. À qui la faute? Tena miteny fa tsy manao ny jeuny i Andry Rajoelina azahoany pouvoir. Manao ny jeuny koa nga Ravalomanana azahoany ny fitondrana. Fa isika mihitsy no mila mametra-panontaniana une bonne fois pour toutes ho aizitsika zay. Misy olona tena hoe ry ohatra zao dia nahita ny Arakotomalala Henry zao tamin'ny RMDM mamaly. Asa angamba manimanina ny tsy hafa angamba izy iny na manimanina n'inona dia mahatsiaro ny tongolon'ny Egypta. Za aloha tena miala tsiny Rahalahy Henry fa raha olona nanagatra zany tsy andeha hiara-hitolona mihitsy ary-hitolona ho anazy na iny kitona na iny kiantsa na hahafaty azy. Tsy hanao an'izany mihitsy satria le libertéako le fatan'ny rako mihitsy ny mpitehanao. Non, tsy mitena hoe sans issue ry akamagasy mianjaika fa aleo aloha azavaiko tsara. Zany hoe tsy nisy tsy afaka nanantena issue positive zany tsika tamin'iny élection iny satria misy faotitsika malagasy tena gravy ary tena ngeda be. Ity sika manimanina ny tongolon'ny Egypte ity foana. Amin'izay le tongolon'ny Egypte mamanimanina atsika tongolona kararikibo, tongolona mpivalana. Inona moa ny zavatra ataon'ny Andry Rajoelina amin'izao fotoana izao? Exactement ny zavatra nataony nga Ravalomanana tamin'izany andro. Mais empire aussi. Ty tena radio efa firy midy. Aveo manko za nazava an'io parce que il faut qu'on parle un peu oui, que dise la loi et que dise que dit la loi et que dit la politique. Dia ho azavaitsika tsara izy aveo fa hatreto aloha zany dia za manokana tena lazaiko aminareo raha ohatra tianareo fantatra ny état d'esprit-eko
Je vais peut-être vous décevoir, mais je suis désolé. Misy responsable, misy tompona ndraiky ta zay zavatra miseho ao Madagasikara zao. Ka afahany Andry Rajoelina manjakazaka. Adalantsika menakavy nanome pouvoir ny Andry Rajoelina. Dikan'izany zany tena fanetry be pirenena ary tokony omboana mihitsy. Raha misy ny tokony aza lambo zany amin'izany any aoriana any, dia ry Jean-Éric Rakotoarisoa sy ny DG-ny ny tompon'andraikitra voalohany tao amin'ny CENI. Ny membre ny ACC dia ry zalahy CENI. Azo natao mihitsy efa kandida efa 20 mahery no nangataka hoe aiamory io fifidianana io. Kandida anankiroa ihany no tsy nanaiky, dia izy anankiroa samy tonga final. Fa maromaro no niteny hoe aiamory io. Coûte que coûte, tsy maintsy nampandrosoana ilay izy satria c'était le bon moment pour tricher, pour manipuler, pour voler, pour travestir le choix du peuple. Any io zavatra io tsy crédible mihitsy ary tsy afaky ny ino aho hoe ianona dia zay ahoana moa no afahako ino. Ny pasteur Mayol fotsiny zao dia raha tsy diso atao 2% izy iny sa 4%. Nefa firy ny vahoaka ny mpanaraka ny pasteur Mayol le raha Madagasikara ary ny olona miaraka aminy fidèle aminy daholo. À la limite, tena hoe on les a autorisés à voler notre choix. Votre choix, parce que moi, j'étais pas aux urnes. Tsy nifidy aho tamin'io andro io satria fantatro hoe en fait ny tena marina zany za mbola tsy nifidy tany Madagasikara. Indray mandeha fotsiny nifidy resaka député tamin'izay andro izay. Rehefa nilatsaka tamin'ny législative nga José André Nolson dia nifidy tamin'izay. Tsy lany mihitsy tamin'izany. Satria fantatro fa nanomboka tamin'ny 72, 75, nanomboka tamin'ny 75 jusqu'à nakaty. Tamin'ny 75 raha tsiraka aloha marina tena rany izy. Fa ny zavatra fantatro nanomboka teo amin'ny taona 97 dia tsisy fahamarinany ny fifidianana. Fa afaka ny influencena au niveau amin'ny ACC. À la seule différence hoe ny olona nitondra tamin'izany tena nanana an'izany atao hoe esprit na hoe notion na le sens de l'État, de l'intérêt commun et l'intérêt général. Fa nanomboka 2002 tsy nisy intsony zany fa 2005 ara samy nalalany scandale tsika fa il a suffi hoe nivonoana ny jiro sy ny groupe tao amin'ny intérieur dia mivadika ny résultat. Nanomboka tany dia efa tsy nisy fahamarinana ny fifidianana tao Madagasikara. Zany hoe nandroso zany tsika neniletika. Mety hiteny amiko nareo hoe atody miady amam-bato tena marina kosa aloha zany. Kanefa na zany on a ce qu'on mérite. Nos politiciens, ils sont tous à 99% véreux. Raha mba tamin'ny andron'ny ray aman-dreny Monja John, pasteur Richard Andriamandrato, ry Manandafy Rakotondrindro, ry izy ty Vonjiraitry Mivaky, tamin'ny génération andreny tena hoe na miady hevitra ary zalahy tsy mifankahazo izy araky ny resaka ny fanjakana. Tena tsy dia nahita hoe tena mpangalatra kaikilahy. Ary sa mangalatra ankehitrany fotsiny zao hoe
hividy avion ho anahy personnel dia zay kotiny eo kotiny misy avion jet privé ana filoham-pirenena amin'izao fotoan'izao aperinasa bras droit ny filoham-pirenena amin'izao fotoan'izao jet privé amina million de dollars ny vidiny tena tsisy état-d'âme mihitsy tena zany tena hoe sans scrupule manao lava tanana amin'ny zavatra mitranga rehetra nomentsika fahefana ireny olona ireny dia raha ohatra tsika amin'izao fotoan'izao mandalo ao anatin'ny tunnel faran'izay maizokitroka satria zalahy nanidin'ny taty aloha dia nery ivoahana koa mbola nidiny zalahy zany hoe zalahy zany mivoaka amin'ny télécommande dia idinina izy avy eo dia izy ary ivelany isika menakavy ao anaty tunnel maizopito ohatran'izay le imazin'le izy ka manahirana be le zavatra mitranga alohany tena hidirako amin'ny tena sujet manko sy ny tena hoe votoatok-hevitra dia sarotra ihany ny tsy hiteny hoe ianao malagasy no tompona andraikitra voalohany amin'ny zavatra manjoa anao sy ny zavatra miatra aminao misy opa tena hoe tena opa tena mihoatra ny opa afafy any amin'ny andronao zao zavatra mitranga ao Madagasikara zao tsy afaka ny hijery anao ny communauté internationale mety ny transparency internationale na ny journaliste sans frontière ny mety hiteny angambany fa zany teny fa samy sahirana amin'izay razanabahiny maridramo radio Victor moa ny anaran'izy iny zany teny fa tsy anam-potoana hijerena ny ka mitranga ao Madagasikara ny zavatra mitranga ao ny communauté internationale tsy andeha andany fotoana amin'izany izy c'est vous qui l'avez élu donc c'est votre problème pas le nôtre mais si vous voulez l'excuser il faut passer par des élections parce que tant que lui au pouvoir et l'autre qui prétend subtiliser ou sinon se substituer comme étant l'opposition numéro 1, les deux ils ne sont pas crédibles. Anefa nisika menakavy efa teneny isanandro hoe diso lalana anesika io hoe tsisy heritreritra na hoe hierika amin'izany Madagasikara zany raha mbola io situation io samy hafa mihitsy le situation tamin'ny 2002 hoe ary mbola averiko ihany na tonga andavalomanana ho filoham-pirenena satria tezitra tamin'ny filoratsiraka ny Amerikanina dia nampiny ny gara valomanana analana ny gara-tsiraka eo amin'ny fitondrana c'était pour se venger ary vitany tsara izay zavatra tsy ho possible intsony amin'izao fotoan'izao satria Andry Rajoelina c'est un président élu tsisy firenena hoe firenena lehibe dia hitonatonana devant eo na dia efa misy firenena anankiray raha tena tsy makatoa ny zavatra ataony i Andry Rajoelina mihitsy fa misy limite ny zavatra ataon'ireo olona tsy azony atao amin'ny alalan'ny politique mondiale sy ny globalisation amin'izao fotoan'izao misy limite ny action'ireo olona micréena ny opportunité rehetra mba ahafahanao misaisir le opportunité ka mandeha makany amin'izany hoe tsy izy tsony io tsy kaopy le malagasy hoe itine opportunité anankiray ahafahana manilika an'izany Andry Rajoelina zany ary manilika an'izany opposition peu crédible zany
Tsy ho tonga ao anatin'le système na le structure an'le pouvoir amin'ny zavatra izay tokony atao. Raiso ny aveniranao, raiso ny ho avinao ry malagasy. Tsy ndray mandeha na inondroa no ny tenin'izany teto tompoko nanomboka tany amin'ny volana janvier. Tsy ndray mandeha na inondroa no ny teny teto hoe io volana Mai io. Sarotra amin'ny andro rajoelina ny ala amin'io dia ampreveny ianao. Meny liberté anao janvier, février. Dia iny ianao mifaly ary hoe liberté, liberté. Tsy hainao nefa fa mitombo. Efa nazavaiko zany. Mitombo. Ary ho lasa exponentielle, puissance exponentielle. Ny fitombon'ny maty amin'ny coronavirus io dia aka mesure nga andro rajoelina hoe baraka idôlo ny rehetrarehetra. Il va passer le mois de mai, les yeux fermés. Mais personne n'a réagi, personne n'a saisi cette alerte, encore moins cet avertissement. Et orzala, efa entina zany le efa maneno ny tocsin hoe réagissez-vous. Non. Ny ampidin'olona eny an-dalambe mamaky an-dralahy. Nefa efa hita fa tsy mety sy tsy tapitra zany. Zavatra hafa ny tokony natao. Azafady a. Mety miteny nareo mikritika fotsiny le ry nanome solution tompoko tamin'izany à plusieurs reprises. Nanome solution fa tsisy nanaraka nareo. Satria hoe ny hevitra ny constat aloha no nataoko. Zao ry zalahy, aleo izy azava ary tiako ho fantatry ny vahoaka malagasy mba ahafahanao mandanjalanja an'izany atao hoe ity mpanao politika mahay, ity mpanao politika vendrana. Tena mialatsiny a. So manko a, isika menakavy zany rehefa miteny zavatra hoe de manière sec, sèche zany, direct, déstabilisante, et même un peu impoli des fois. Dia misy olona gêné hoe tsy tokony zany ny tenenanao azy. Zao a. Manianatra an'izany atao hoe négociation zany ny tena. Programme en négociation zany a. Tamina toeram-pianarana ambony dia ambony. Nanomboka tamin'ny andron'ny Khrouchtchev tompoko. Rehefa nikapoka latabatra tamin'ny kirarony izy. Dia niova ny diplomatie ny grande puissance. Fa ianao petit pays zany tsy naharaka an'izay a, ianao on était resté dans tout ce qui est forme traditionnelle de la diplomatie. On se plaisait à faire des mots en jouant les mots, les allusions, les métaphores et tout ça. C'est une diplomatie traditionnelle. Artiste naresy amin'ny frantsay raha izay diplomatie na pour parler diplomatique tamin'izay domaine izay. Fa niovy io nanomboka tamin'iny Khrouchtchev mikapoka kiraro iny. Inona ny zavatra notenenin'ny Poutine tamin'ny Sarkozy? Samy nahita an'izany daholo tsika rehetra. Navela ny kritika tao anatin'ny réunion G20 tamin'ny Sarkozy président tamin'izany. Dia rehefa nitokana salle rehetra taminy tête à tête, dia vita avy eo izy ny kritika anao. So dia mbola misy ozy izy. Dia Sarkozy, il était un peu hébété. Il commence à se demander, ouais. Il commençait à se dire, ouais, purée, j'ai dit des sottises.
Et là, je vais recevoir. Amin'ireny tête-à-tête ireny manko tout de suite après ao, dia tsy maintsy misy mpanao gazety manontany anao tout de suite après. Rehefa vita ity kritika nataon'nga Sarkozy, dia ozy izy Poutine taminy. Vous voyez ozy izy, votre pays est petit comme ça. Le mien est grand comme ça. Pour peu ozy izy, je peux vous écraser. Et en plus, vous venez d'être élu. Tonga dia tsemboka sur place Sarkozy, ary rehefa mivoaka tao anatin'le fionana dia nanontanian'ny mpanao gazety, il a bégayé tout au long de son interview. Tonga dia hitan'ny olona tao tatambadika navoaka amin'ny Poutine tamin'ny réseau d'espionnage-ny hoe Mekuleri teo. Ohatran'izay koa ny zavatra nataony nga Trump. Tonga dia le midestabiliser anao dia le zavatra teny ilainy no teneniny aminao fa tsy mivilivily. Tsy hoe mampitovy amin'ny Trump na hoe Poutine amin'ny tena koa tsy manana an'izany niveau zany fa na izany na tsy zany. Pour le cas de Madagascar, raha ohatra ianao hiresaka ny cas de Madagascar ka fanafisafoana fa tsy socket stratégie na socket communication nampiasainao dia tsy hiditra ao anatin'ny sain'ny malagasy io fa matory am-toerana izy. Ianao rehefa misoke zavatra misoke anazy no teneninao, tsy adidina akory le izy hoe tena sao dia marina ary zany causen'le ry zany. Efa impiry am'tiany dès qu'on parle de la chose politique et publique, il n'y a plus de vie privée qui tient. Sur la mbola masamy tenena hatramin'ny tenenanao vie privée an'olona dia tsy mihaino anao intsony. Oui, qu'est-ce que j'ai à foutre finalement? Ianao ny tsikopony zavatra mitranga, fivoaran'ny zavatra mondialement. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Ny lavidavitra angamba dia nikahan'ny nga Clinton, vie privée an'i Clinton no navoaka. Dia ino ny fleury par rapport amin'izany? Matoa miditra eto, matoa mitrangana eto, azonareo avoaka ny vie privée-ako rehetra, tsy olana mihitsy. Fa rehefa ny anareo misy tsy mety any dia tsy maintsy avoaka. Ka izao le izy ny zavatra tiana tenenao anatin'izany dia izao. Ahafahanao mandanjalanja hoe ireto mpanao politika reto, ianareo zany no hisafidy rehefa avy eo. Ianareo no halala hoe ary tena vendrana tokory le rony raha izany parametra omeny nga fleurirako ty malala zany. Iaho zany tena miteny hoe na mpitondra amin'izao fotoana izao na ny mpanohatra numéro 1 dia samy nandra daholo. Efa misy olona miteny hoe zao ny zavatra hitranga amin'ny volana Mai, efa eno isan'andro ao le olona indray natao adversaire. Vous voyez un peu combien ils sont ridicules et stupides. Ho ataony Andry Rajoelina ho motifa ho anaovana confinement total ary ho anaovany anaparany pouvoirany ny pandémie io coronavirus io mila miomantsika dia nizao amin'ny zavatra tokony atao tamin'izany. Fa io mois de mai io torna ny zavatra rehetra tsy azonao atao mihitsy ny mametsiny any Andry Rajoelina satria ny antony miaro ny pouvoirany izy. Ianao minofo. Ary raha nahita zavatra intelligent, pertinent, opportun et rassembleur en opposition, tsy azonao omena tsinoko izy satria ny rôlany
dia haka fitondrana. Ka raha ohatra Fleury miconstater ny zavatra anankiroa de manière impartiale ny fitondrana sy ny opposition, dia tsy azonao omena tsiny satria saminao fareo. Satria ny zavatra tombotsoa tadiavin'izy roa reo dia tsy mitondra ho tombontsoa ny vahoaka. Ny tombontsoa tadiavin'ny vahoaka zao dia tonga malaky ny vaksiny. Inona nataon'izy roa? Manidy ny aina aman-jery ny anankiray miady manokatra. Miady manipuler ny vahoaka. Mba ahafahany ho tonga amin'ny fitondrana. Le vahoaka efa mijaly zany. Le vahoaka efa mamay. Je dois être impartial dans mon analyse. Azafady tompoko safidiko zay. Ary zay ny hitako fa hoe juste satria mampalahelo ahy mijery an'le vahoaka hoe hoay le aza. Normal le vahoaka raha za zao nandefa olona teny tsotry, teny Ampefiloha tsy nahita ny kapoka vilany zany. Tsy haiko hoe mety mandanga tamiko le olona. Fa io zany ny clin dindin, ny oint clin ataon'ny mpanao politika na ny mpitondra na ny mpanohatra dia miala tsiny fa tsisy tombotsoa ho an'ny vahoaka entinareo. Fa fahambaraka reny hoe karana indray ho ny mirana andeha hividy an'ity vaksiny Andriamanitra. Tena mbola tsy ampy ve zany hoe efa ny karana no mitondra sy mitatana ny toe-karena malagasy. Dia ny ain'ny malagasy apetraka eo am-pelantanan'ny karana. Dia ilay karana no mizesta sy miparady mamorona ny ambassadeur, ny représent, ny ambassadeur frantsay, ambassadeur zao, mamorona ny représentant ny ONU sy ny karazany rehetrarehetra ity. Et de quelle nullité? On vit dans quel pays actuellement? C'est qui préside ce pays? C'est un nul acier. Il nous fout la honte comme j'arrête pas de dire. Je suis désolé. Efa imbetsaka ny gasy tealy no nanome solution teto fa tsy voandroany. Là, il est temps de faire le bilan de tout ça. Oui, mbola olombitsy indray nahazo vaccin. Teknika ohatriny hoe mode dana le karana no mividy azy. Fa il y a toujours le bras droit derrière tout ça. Le gars, il n'est même pas dans le domaine. Fananinona tsy mena salama. Ny salama afaka micontracter financement avant la Banque mondiale pour urgence extrême. Nakaiza ny vola avy any amin'ny ireto bailleur. Lanina kaiza le izy. Ny tenako zao hoe mba mieritreritra zany amin'ny malagasy ahoana reny tokony atao hoe dia natao ny consultation dia misy akama avy any Moscou miteny hoe bainina ny vaccine soviétique le Sputnik 97% ny efficacité. Et encore mora ozy izy. Ohatrinao $6 ozy izy. Donc koa zany da zao. Normalement tsy tokony mandodoanina manafatra an'io. Raha izay. Dia raha ohatra manafatra atao hoe 5 millions de doses zany par tranche de 500 000 par mois, tous les 2 mois, satria tsika tsy manana structure andray an'izany 500 000 doses zany dia
Cela nous fait, avec une bonne négociation bilatérale, les vaccins Sputnik nous coûteront autour de 4 euros. Mais si on négocie bien, ça peut aller jusqu'à 3 euros parce qu'on sait combien de Russes ils sont généreux. Si c'est une creusée, j'ai une piste, j'ai fait de l'autre camp, si c'est une creusée, j'ai une piste, fa mamakiandra là, dia menan'ny karana ny marché, de quelque part misy mitosy eo, $1 par-ci, $1 par-là, parce qu'il ne faut pas oublier que on doit vacciner 25 millions de population. Et donc, si on touche $1 sur une opération, sur l'ensemble, ça fait 25 millions de dollars. Si on l'a fait, aux gens. Joli, hein? Raha ohatra zany, mpanao politika ianao, manao an'izany ka hoe miaina amin'izany politika zany, ka eritreritra hoe hitondra firenena, na ianao efa mitondra, na ianao mianatra raha aty amin'ny politika amin'ny fanoherana, dia reto zavatra telo reto no tsy maintsy anananao. Voalohany indrindra aloha, ny vision. Tokony manana vision ianao. Tsy voatery hoe hifampizarainao amin'olona, fa ianao no malala hoe ity ny visionko, amin'ny maha-lideranao, dia fantatrao tsara mihitsy hoe ity ny lalana andehanako, izao no ataoko, izao no ataoko. Fa ny bazin'izay le visionao zay aloha, dia ny intérêt général. Zany hoe ny tompontsoan'ny vahoaka, ary ny vahoaka ihany, vahoaka irery ihany. Fa pour l'instant, ny vision an-dralahy dia ny azahoana kadiaka, telefonina milay be, trano milay be, vidéo, écran télé ngeda be, jet privé tsara, sipa maromaro milay, ny sasany ary nefa bevoka ny sipan'izao anankiray. Scandale koa manko aorianao. Trano milay, birao milay, sipa milay, madamanao fa manana vision ianao, rassembleur, mais qui puisse amener vers une dynamique constructive, bénéfique pour le pays et pour l'ensemble de sa population. Anjaranao amin'ny maha-leader politika anao no mitady an'izay. Faharoa, zany hoe visionnaire anao zany. Tsy ampy ny hoe visionnaire fotsiny ianao. Tsy maintsy manana karakterana olona na toetroetran'olona ianao, afaka manao anticipation. Ao anatin'izay anticipation zay ianao, par rapport amin'ny projection zay apetraka ao, na ny fanadihadiana zay apetraka ao, dia devant foana ianao. Zany hoe dépassenao zany le événement. Mitranga le événement, efa fantatrao hoe isy io événement io, efa ny solution ny vita alohany ianao. Anika tsy mitsanga akory le événement avy eo. Ho avy ny crise pétrolière ohatra, crise boursière, efa anticipenao le izy. Efa any alohan'le problème ianao, dia rehefa tonga le izy lasa atténuer le problème. Dia fahatelo, tsy vitan'ny hoe vision fotsiny, anticipation fotsiny, fa tsy maintsy misy ny action. Tsy action ny hoe mitatatata. Fanaovan-gazety ny eto, fa tsy fanaovana politika, averiko ihany. Fanaovan-gazety ny eto fa tsy fanaovana politika. Efa niteneniko taminareo zay, tsy mpanao politika aho fa mpanao gazety. Tsy ampy ilay mitatatata sy manao communication
amin'ny aina aman-jery. Mila action. Raha teo modely ianao amin'ilay vahoaka tianao hitodika aminao, any aminao masony, dia misy action tsy maintsy ataonao. Ary anjaranao no micréer événement amin'izay fotoan'izay mba hipotrahanao sy hisehoanao ao anatin'io événement créenao io. Zay no mahatonga ana amin'ny teny hoe nous on crée les événements, mais pas les événements qui nous créent. Nous on crée, moi je crée l'événement ou les événements, mais pas les événements qui nous créent. Hitambaran'izay rehetrarehetra zay, un leader de parti politique, il doit être proactif. Oui. Il doit être proactif. Il doit avoir une bonne vision qui puisse amener son peuple vers une dynamique constructive et bénéfique pour le pays et l'ensemble de la population. Il doit anticiper les mouvements, les problèmes, les crises et même les solutions qui puissent avantager son pays et son peuple. Tsy misaraka zany le pays et peuple. Fanendra là, mes poches, mon ventre, désolé, mon cul et mes sentiments envers d'autres femmes. Zany le zavatra misy ao Madagasikara e. Manadiady ianao, iza ny sipanianina, iza na amin'ny mpitondra na amin'ny mpanohatra, samy manana sipa kely daholo reo. Io moa arakaraky ny taonany, ndray tsy manana sipa kely intsony fa efa madamadama be. Tsisy zavatra hoe mandeha any amin'ny tokony fandehany, ka raha ohatra tokony handeha le zavatra, misy manara-masony eo ambony eo e. Ireto samy maty amin'ny fijangajangany reto. Tsy handeha any amin'ny fandrosoana mihitsy ny zavatra mitranga. Vision, anticipation, action. Et un leader de parti, il doit être proactif. Dia zao ny zavatra teneniko anareo. Efa niteneniko zay. Efa nitenitsika teto nanomboka tany amin'ny volana janvier hoe tandremo e, io liberté mena io. Hoe tsisy confinement eto Madagasikara e. Any amin'ny mois de mars, ho any amin'ny mois de mai io, ho vidinao lafo satria ianao any amin'ny mois de mai mieritreritra fa hietsiketrika hanao fietsiketsehana. Fetsy andro rajela. Zay mahatonga ana amin'ny tena hoe tsy azonao mihidatsiny izy. Samy manao jeu nareo. Fa izy no amin'ny fitondrana. Ny olona amin'ny fitondrana zany manana avantage satria izy manana force. Ka raha tsy fetsy no izy ianao en matière de stratégie, en matière de vision, anticipation, action, dia mitondra ny vahoaka ho vonoina any amin'ny abattoir. Jereo anie, tsy raha iny andro rajelona akory zany resaka vaccine zany. Efa depuis 2 mois izy ny tena hoe hanao vaccine e, hitondra vaccine e, efa hitanao ve nisy vaccine tao. Nefa izy menakavy mitsoatsoaka any an-dafy manao vaccine daholo. Ngaro Laratsiraka ny teny an'izay fa tsy za. Zay le zavatra mitranga zany. Nitenenina ianao zany hoe misy an'izao. Eo mihitsy zany hoe sao dia mba marina zany. Oui, ny vahoaka foana no victime. Marina ianao gasy tia manjaika. Tenenina ianao misy an'ity, tokony mba hoe resaka tamina mpanao gazety amaly dia mifanakalo traikefa zay menada. Dia izy manazava ny azy eo dia hoy mantsy azy hoe hitanao rehefa manao investigation anao ny piste rehetra zay mipoitra devant anao eo tsy manana tena vous êtes contraint d'étudier, d'investiguer
toutes les pistes qui se présentent devant vous. Satria raha tsy ataonao élimination par élimination areo, enquête par enquête, piste par piste, dia tsy anakaiky amin'ny famarinana mihitsy ianao. Ary izay ny technique d'investigation efficace indrindra. Fa tsy hoe manao investigation anao dia selon ny filinanao. Tena diso izany. Ohatra amin'izay koa ny mpanao politika. Ny mpanao politika rehefa misy olona miteny, ny mpanao politika zany ny zavatra tsy ampy amin'ity zavatra teneniko ity, dia tokony hanana capacité d'écoute koa. Ary mila manindry fo rehefa mihaino olona hoe sao dia mba marina zany. Dia io hoe tsy marina e. Ary zay ny tena zavatra mahasorena indrindra hoe zavatra efa noteneniko dia tsisy nireazira. Inona moa ny zavatra olazaiko anareo tsony? Tsy fantatro. Efa niteny aho dia tsisy vision nentin'ireto mpanao politika. Efa niteny aho dia tsisy anticipation nataon'ireto mpanao politika. Rehefa niteny aho dia tsisy action. Fa i André Rajoelina efa fantany hoe any amin'ny mois de mai ny rendez-vous. Aty amin'ny volana avril, le 23 avril dia efa tapena ny daony, tapina ny daony. Tsy mbola nanao effort mihitsy ny opposition mba hampatonga ny opposition ho mafy sy matanjaka. Efa fantatra zao fa efa antitra Ravalo ary tsy mahavita tsony. Efa very ao anatin'ilay malagasy. Raha mafy be Ravalo e, miala tsiny aho. Raha mafy be Ravalo, voatazony Ravalo Antananarivo. Kotoka koto. Na nangala-bato ary André Rajoelina, nirotsaka an-dalambe Antananarivo. Fa matoa Antananarivo tsy nirotsaka, tsy any amin'ny Ravalo tsony ny sainy. Ohatrany hoe mamboly huître ianao, manao culture élevage-na huître ianao. Dia amalina no mivoaka ao, tsy araky ny eritreretiny. Raha mafy Antananarivo, raha mbola lazan'ny Ravalo zany no idéal Antananarivo, tsy naina andretsotoaina mihitsy ny tafapetraka tao, farotaka be tsisy ohatr'izany tao. Zavatra tsy azonao hidiana hevitra zany. Soyez réaliste dans vos analyses et même dans vos conversations. Soyez réaliste. Hoe marina ve zany tenin'ilay ry zany e? Donc, zavatra efa mandeha any amin'ny tsy halehany no forcena andeha any amin'ny alehany. Voilà pourquoi. Efa depuis 2012 anie zao zavatra any natao e. Fa 7 taona mahery tsika zao occasion firy zay tokony nangalandra Valomanana fitondrana fa tsy nisy e. Tsy niainga e. Il est temps réellement de réfléchir et de se dire hoe alors angatsika mifampitrodrano fa micréer mouvement hafa na raha tena tia tanindrazana maro ny Ravalo fa tsy tia fahefana araky ny teneniko foana hoe aoka izay ary ampy izay ny taony ny momba ny Ravalo fa i Ravalo no tokony hanome tsodrano amin'ireto parti mpiara-mitolona aminy ary miteny izy publiquement hoe ampiazainy politika. Ary d'ailleurs zay no andrasana aminy. Alao hanasosiana be ny orinasako ampiazainy politika. Fa zavatra roa no manosika ny arainy andeha amin'io lalana io ary hitarika ny olona any amin'ny lalana diso. Voalohany, ny amerenany ny ambanidrainy amin'ny industriany sy ny karazany. Dia faharoa,
ny vengeanceny amin'ny andro radiolona. Tadio tompoko, fa zany tiako zany tant que tsy manao déclaration officielle Marc Ravalomanana dia tsy azo financement any amin'ny bailleur de fonds mihitsy zany nahodina baky ny lohany ara satria izy le antsoina hoe personne politiquement exposée, PPE. Azonareo? Personne politiquement exposée. Izany PPE zany na any amin'ny banque primaire ara dia tsy mahazo financement na iodiko vizy na iodiko vanana. Inona zany? Eritreretin'ny Ravalomanana ahafahana miasa nandeha ny usine sy ny industrie politika. Dia ianao ny ampiasaina sy ambakaina eo. Mety ho gaga ianao hoe fa maninona ny Ravalomanana ny resahanao Fleury fa tsy andro radiolona. Ny antony dia tsotra fotsiny. Rehefa tsy vitan'ny Ravalomanana le izy ary mazava be fa tsy vitany dia tokony miataka izy mijoro ho ray aman-dreny. Ary lôjika be zany satria izy sisa ny ray aman-dreny velona amin'ny olona lehibe taona ao Madagasikara. Mba azonareo an-tsaina ve fa raha ohatra tena misy zavatra gravy be eo ankoatran'ny fiangonana, misy ray aman-dreny ve ao Madagasikara? Tena tsy misy a. Tiako tenenina aminareo hoe tokony nisy olona zany apetraka ho soja be hoe tena ray aman-dreny ary miteny amin'ny teny mahitsy rehefa misy zavatra mitranga. Azafady fa andalovan'ny tomobile le tatrano dia ny klaxon zalahy. Normalement raha amin'ny alina ohatr'izao efa tsy azo atao intsony ny klaxon zany. Bon, zay ny amin'iny zany raha fehezina zany dia hoe tsy misy le vision mba ahafahana mampivoatra an'le firenena samy tsy manana ny proposition ana vision rassembleur na hoe mahatonga any amin'ny dynamique mahatsaratsara an'le fiainam-bahoaka na ny fitondram-panjakana na ny opposition. Amiko ny tena tsotra indrindra hamarana antsika n'ity voalohany ity dia ny fifanantonan'ny opposition sy ny fitondrana ary mifampidinika mifanampy. Mifanantona azafady moa mbola ao koa andreo matoe Rajonary Mampalna. Azafady tompoko. Iny efa ny différence Rajonary Mampalna mbola tanora. Fa zao mifampidinika izy telo lahy. Zay tsy mahay sobika mahay fatambara. Moi je vous dis, mes chers présidents, vous avez tous à gagner en créant une structure de pourparlers entre anciens présidents et présidents entrants actuels pour trouver des solutions, une issue positive, une dynamique constructive pour le pays, pour la nation, pour le peuple. Satria le zavatra ataonareo no s'annule. Manapotika ny ray, miezaka hanongana an'le ray, tsy tafahongana. Le anankiray koa mieritreritra ny annulé ny mouvement ataon'ny anankiray tsy mahavita firy fa mampiasa force. Ny solution reo tompoko, apetrao ny ambo, mifanatona tedavo ny solution aingana.
Za tena miteny fa raha vita zany. Io tsy mila hoe miditra ao anaty gouvernement na hoe manongana an'izao de miala de tsy maintsy misy gouvernement iraisam-pirenena tsia mifampiresaky nareo telo lahy filoham-pirenena. Ny zavatra fantako de zao. Afaka minégocier tsy manome garantie kokoa ho an'ny PTF na ny bailleur de fonds, partenaire technique et financier, ny malagasy raha misy ny fifandraisan-tanana, misy ny convention ifampivoahana mivoaka amin'izany fivoriana zany sy izany resaka zany. Mivoaka ho azy ny vola, tsy mila mandalo any amin'ny karana manafatra an'izany vaksiny zany, fa mivoaka ho azy ny vola hoe lamina mandeha any amin'ny alternance positive ny firenena malagasy. Ary nga Andry Rajoelina mihitsy no tokony hiantso fa henatra ho an'ny firenena malagasy ary malagasy tompokilahy, malagasy tovolahy de tena menatra tanteraka amin'izao fotoana izao ary kiriko tanteraka vao mahita ny tavan'ny Eliasy fotsiny. Tena lazaiko anao zany Andry Rajoelina, nakarary ny fon'ny malagasy nahita ny tavan'ny Eliasy. Io Eliasy no mijoro samby malala an'izany olona zany. Raha ho avy ny fotoana iresahako amin'izany olona zany eto ho lava be. Tena miteny anao aho. J'étais pas conseiller spécial pour rien d'un président qui s'appelle Ratsiraka Didier. Donc betsaka ny zavatra fantatro. Raha momba an'izany Eliasy zany. Betsaka. Fa tena naharombotra amin'ny malagasy ny tompoko. Tena lazaiko aminao zany Andry Rajoelina. Ary any aminao io fahatezeran'ny malagasy io ny fantatra. Za tsy teny hoe raha tsy mahay ianao. Ianao olona tsy mahay aloha. Tsy zaka amin'ny malagasy iny. Ça aurait été mieux, beaucoup plus crédible. Fampiantso anareo telo lahy. Nahavoaka mivoaka malagasy ary rehefa avy eo niantso an'Andriamatora Valomanana, niantso an'Andriamatora Jonary Mampianina. Tsy mihina hoe tsy anananao ny telefonina ny Ngara Jonary Mampianina sy raha Valomanana. Tsara amina ny telefoninao président. Ianao président Andry Rajoelina io, ananako ny telefoninao. Fa raha atsoketo anao zao tsy sa mandray ianao. Na dia tsy mandray an'iny 3300 intsony ary ianao, efa ananako ilay ankiray tompoko. Tanao zany. Dia donc tsy possible mihitsy ianao tsy hanana ny telefoninao fa ny tena marina. Eto ny fidedadedànao ianao. Satria niraisinao ho fahavalo, zao anie ilay izy. Mba mandinika ihany zany. Inona moa ny tena nahatonga ny Andry Rajoelina naka fahavalo amin'ny Ngara Jonary Mampianina. Satria hoe namadika anazy. Zao ry tovolahy, mba anisan'ny nanatrika tamina fivoriana anankiray ny tenako. Tsy manana droit hiteny hoe taiza. Fa rehefa azafady, fa rehefa mivoaka le mot hoe rupture avec le passé de baiko izay fa tsy hoe fiangaviana. Rupture avec le passé, baiko izay fa tsy hoe fiangaviana. Madagasikara dia firenena miankina amin'ny rehetra atao hoe partenaire financier et technique. Ny zavatra nezahany Andry Rajoelina napetraka sy Ravalomanana napetraka dia hoe voalany président elahy dia hihaja resampa premier ministre elahy. Tonga dia nitsivalana ny PTF zay
na ny fikambanan'ny communauté internationale. Tonga de hoe non, rupture avec le passé, tsy afaky ny amme volan'ny fitondram-panjakana malagasy zay raha izay no mitranga. Izay no nangalan'le rio fa valo an'Andriamatoa Hery Rajaonary Mampianina. Tia ary izy lany président amizay de mba niandry daholo ny rehetrarehetra zany hoe hiatsa zany hiajareo sampa zany ny premier ministre na hoe tonga volana avril de hoe hiajare sampa no natao. Samina hiditsika fa nahazo ny Andry Rajoelina raha ny fitondrana tsy nonomehany hiajare sampa izy nefa iny nangalany fahavalo an'le olona nanaratsiny an'le olona eran'ny tanàna tondrany vatapaty sy ny karazany mihitsy. Inona plasy ny ajare sampa amin'izao fotoana zao? Tsy filana vaniny filanan-kisa ve zany? Caprice d'un gars, d'un enfant gâté. Le olona ny tonga teo amin'ny fitondrana de forcenao hoe hiajare sampa ny premier ministre de tsy nataon'le olona no ny antony maro samihafa. Tonga indray ianao inona ny antony tsy nanaovanao ny hiajare sampa zao? Fiatsaram-belatsisy zavatra fitapitaka tsy hain-tsaina zany e. Moi je sais que Hadj il est compétent. Beaucoup l'ont sali hoe c'est un maître danseur hoe mpampianatra zao hoe mpampianatra non mahay Hadj. Il a la politique dans son sang. Zay tsy azo iadikevitra zay. Na de tsy mitovy ara ny hevitra ara-politika. Tiako lazaina aminareo zany de zao hoe zavatra kely tsisy dika loatra zany ny angalany Andry Rajoelina fahavalo nefa il est temps, il est vraiment grand temps et un politicien, un grand politicien afaka midépasser an'izany zavatra kely rehetra zany satria ny tombontsoan'ny vahoaka sy ny tombontsoan'ny firenena no zava-dehibe. Imagineo hoe ny hafalian'ireo malagasy reo mba azonao an-tsaina ve zany le Andry Rajoelina? C'est vous qui avez tout à gagner dans cette histoire. Fa rehefa tsy tamin'ny opposition amin'izay fotoana izay de afaka didy ianao, miantso ianao, miandaotsika hifandinika tahaka ny fanao ny grand e. Ny grand ne rehefa misaina de grand koa ny saina e. Hoe inona no tokony atao? Ato kosa amin'ny Banque mondiale, Pierre Rajaonary Mampianina sy ny FMI. Raha tsy zany izy tsy namoaka firy milliards de dollars tamin'ny rangahy. Nialana didio teo amin'ny fitondrana izy tsisy fanarahana na scandale navoaka amin'ny Banque mondiale na ny FMI. Hoe tsy nengy amin'ny vola zao. Azony Andry Rajoelina ifampiresahana tsara izy de lasa ambassadeur itinérant ny Madagasikara négocier amin'ny PTF. Inona tsy anaovana an'izany? Raha mandahan'izany nga Hery Rajaonary Mampianina noho ity resaka pandémie ity de amiko tsy fitiavan-tanindrazana fa mino aho fa tsy andahan'izany izy. Ngara-valy manana andray miandraikitra ny intérieur ao amin'ny fanarahana maso ny fizarana sy ny fanatanterahana ny vaksiny ao amin'ny firenena. Tsy manakay an'izany izy. Samy tsy tia tanindrazana zany izy teo nomeako zay ny proposition. Anatanteraka an'izay ve Andry Rajoelina? Tena za miteny anao re Andry Rajoelina. Nankararin'ny malagasy iny nataonao tamin'ny Elias iny. Rattrapeo aingana iny. Tena teneniko anao. Tsy mahafaty anao. Jereo tsara ny flegmatisme-ny Ratsiraka Didier. Raha tsy ny fitiavana anao zay ne tena enjana. Nakarary azy ane ny fitahanao tamin'ny convention de Neuilly. Fa zao
noho ny interety noho ny tombontsoam-pirenena sy ny tombontsoan'ny vahoaka dia nalony nandefitra. Izy koa efa melehibe rahateo dia nalony nampandeferina ifatezerana dia nanoranao izy amin'ny fomba hitondrana ny Madagasikara. Matsapanao ve zany? Olon-dehibe manam-pahaizana lavitra no ianao, manana fanetretena ohatran'izany. Ny solution-nao marina fa maivana ny opposition. Fa io le roa il suffit d'un rien dia vita ianao. Araky ny teneniko foana hoe raha misy fitondrana mora ongana sy matahotra vahoaka dia fitondrana Andry Rajoelina. Mesura rehetra niraisinao ireo dia fatahorana vahoaka sy fatahorana hiongana. Aloha zao zay resaka zay. Jesosio zany onjam-piainana intijo dia animbay dia ndrindrika tsy misy fitsahan'izy ity sanandro dia io tanterina fa tena tsy zake. Oh, Jesús milanao ange awe ampitsatransi marintika tuandindika nyavuni unza intini nirivutra maeri tutsituatu sankanunari oh ampangiro Jesusiu uatari mafisu tianidinya Jesus Imalalu Waverini unza maeri mafati Davidi cinirane didirananga Timisi marita Timisi miteri Mañana amuta ifisa mia direri Oh, Jesus Milana wani awe ampitsatransi kanana famia dana niteni na tupo muandasaku mangina mitsahare divitania oh ampangiro Jesusiu uatari
Mamairi luna simutuatu Miadiriawe Miadiriawe Kumiri sari sari nawa Anuanai Jesus Maladu Nisy olona tena nangataka zany fa tena ao anatiny tsy fahasalamana izy menakavy ary nangataka vavaka amintsika rehetra izy ny angavy moa ry zareo zany hoe mba tsy hotononona ny anarany zany fa mba nangataka tsy hoe mba fa nangataka hira izy zany dia efa tsika le hira olona akaiky atsika le izy zany ny Madagasikara ary tsy ho andry zareo irery no nanaovantsika n'ity hira ity zany fa ho an'ny malagasy ray manontolo satria tena le fanahintsika mihitsy ny torotoro ny fo sy ny saina torotoro daholo amin'izao fotoana izao tsy moramora hoe toko zany hoe marary tsy mahinan-kanina ianao na goto kely raha dia mbola latsain'ny olona omena sokola sy yaourt mba miangavy aho zany hitondram-bavaka ho an'ny firenentsika eny tsy mampaninona mihitsy mitondram-bavaka ho an'azy tenon-dralahy mba hifandray tanana izy hitady solution ho an'ny Madagasikara ho an'ny malagasy izahay akama dia noho ny réseau akama zany dia nahazo don tany amin'ny hôpital anankiray eto Frantsa ary eo ampanaovana ny listine zay amin'izao fotoana izao izahay indray dia tsy mandeha hoe raha misy ny adversaire tsy adversaire fa raha misy ny olona hoe manao observation ny atao eto manko observation fa tsy critique ny atao hoe observation dia constatenao le cas tsy maninona koa hoe critique critiquenao le izy dia nefa ianao manome solution avy eo zay ny atsika samy hafa mihitsy zany ny approche par rapport amin'le politika an-dralahy sy ny karazany ka ny tsika zany mety ho fort possible aty Frantsa no atolotsika ny fanjakana satria ny fanjakana ihany no manana réseau ahafahana mizara sy ahafahana miagrée ny fizarana ireo fitaovana ireo consommable hospitalier le izy ary misaotra tanteraka an'le akama ny andraikitra n'izay don zay ary ny ankiray moa ny karakara ny transport ny anankiray ny karakara ny fahazahoana an'le izy
dia ny tenako nanaiky amin'ilay izy zany hoe ok fa raisina misy à peu près 29 carton ato eo efa livré aty amiko. Mila tanana maika dia maika anao listine amin'ireo fitaovana azo ireo hoe zao aby ny azo ato a, dia satria mila proposena ilay izy amin'ny fanjakana ka na ho lasan'ny vahoaka na ho tonga hain'ny fanjakana mizara azy dia au moins manao ary mbola ho avy ny don hafa meno ny akama ihany koa par rapport amin'izay azo anampiana ny malagasy any Madagasikara satria fa maromaro ny hôpitaly nandondona sy ny fampiresaka taminahako dia aleony ny ampitso ny ilaza amin'ny tombotahan'izay zavatra mety ho vitantsika. Fandraony alohantsika dia mitondra am-bavaka ireo malagasy oriory ny fony sy ny fanahany amin'ny tanindrazana ary mitondra am-bavaka ihany koa an'ireo malagasy vinahitana an'izany don azontsika izany ka dia ity ny raha nangatahan'ilay fianakaviana dia alefako dia samby mihaintsika dia sady mivavaka ihany koa daharo.
Saluti, idi, na bua, rinaua, bua, rinisafi, idi, si, mira, papa. Bon, hiditra amin'le fanajanonana fandaharana ny amin'ny resaka politika rehetra sy ny hoe entre guillemets fanakorontanana ny amin'ny anamanjery na radio zany na tele isika mianakavy. Zao a, tsy maintsy hazavaintsika aloha le izy techniquement fa tsy raisinam-bolony fotsiny ny fanapahan-kevitra ohatran'itony. Ny mpanao gazety manko a, raha ohatra zany hoe manao fanadihadiana, ny mpanao gazety matihanina dia manao fanadihadiana miezaka no impartial izy amin'ny zavatra ataony, zany hoe tsy momba ny atsy, tsy momba ny aroa. Kanefa na izany na tsy izany, tsy fombanan'ny mpanohatra na hoe fitsikirana ny fitondrana fa tsy maintsy lazaina ny rafitra teknika. Arak'le niteneniko teo hoe rehefa mamoaka lalàna ianao na arrêté zany na ordonnance na article tsy haiko inona no lazain'zareo dia tsy maintsy manao analyse teknika, le teknika tenenina eto zany araky ny lalàna hoe que dit la loi amin'io zavatra nataon'ireto ministra anaky firy moa izy reto, andraso azafady tokoa. Izy teo fa tsy hitako ny nalehan'izy teo hoe aty. Ministra iray, roa, telo, efatra izy teo, dimy. Azonareo? Zany hoe azafady, misy olona miala-pa zany ao anatin'ity affaire ity a, satria ny antony dia tsotra be ny mahatonga azy miala-pa, satria efa niainana io tamin'ny andron'ny Viva. Que dit la loi? Mba tsy hampatonga an'izy eo ho sarotra na ho compliqué be ho antsika mianakavy zany a, dia misy teboka anankitelo ho hazavaiko aminareo. Ity zavatra nosoratan'izareo ity zany a, ity communiqué ity na ity inona ity zany moa zany tsy communiqué moa ity zany fa arrêté ity zany sa inona rahalahy. Raha ity zavatra voky ity zany dia zao: teboka telo no hazavaiko aminareo. Voalohany indrindra, tsy compétence ana ministra tompoko raha araky ny lalàna
alohan'ny hidirako amin'ny détail zany raha araky ny lalàna sy ny hoe constitution maka décision interministériel manakana an'ireo émission reo. Raha zay point anankiray zay fotsiny zany de hoe tsy compétence sa ministre no manakana. Tonga de solution meko malaky de malaky nareo opposition azonareo entina any amin'ny conseil d'état io zavatra io fa mbola hitoko io ny démonstration eto hoe misy vice de fond ny procédure mitondrana an'ity lalàna napetraka vetivety ity mazavaiko. Raha ny article 61 ny constitution no ampiasaina dia ny président de la république ihany no meno ny constitution fahefana manao an'izany manakana tsy fisiana émission zany satria ny antony de zao ao anatin'ny atao hoe droits fondamentaux na liberté fondamentale sa non droits et liberté fondamentaux zany zavatra zany ny filoham-pirenena ihany satria nanao erreur zareo nampiasa ny article 61 de la constitution. Zay no nampiasainy nefa ny pouvoir à statuer ao anatin'io article 61 de la constitution io de zao. L'article 61 de la constitution dispose que lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, son unité ou l'intégrité de son territoire sont menacées et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics se trouve compromis, le président de la République peut proclamer sur tout parti du territoire national la situation d'exception, à savoir l'état d'urgence, l'état de la nécessité, la loi martiale. La décision est prise par le président de la République en Conseil des ministres, après avis des présidents de l'Assemblée nationale, du Sénat et de la Haute Cour constitutionnelle. Ny antony de zao. Natao akamihana izy ary te hiala-pa le filoha satria tsy voatery mety anaiky amin'io ny Haute Cour na ny Assemblée na ny Sénat fa lasa ho ady hevitra be io de tonga de mipasena au niveau ana ministre le izy. Zany hoe miala-pa izy hoa satria teo vao tonga de tadidin'ny olona na nidindra valo zay illégal tamin'izany andro ny viva. De eto indray izy mbola bakabaka ihany koa ny zavatra ampiasainy satria ny antony de zao article 61 amin'ny constitution nampiasainy nefa ny article 61 amin'ny constitution de tena mazava tsara mihitsy après avis ny président ny Assemblée nationale, Sénat ary ny Haute Cour constitutionnelle zay vao afaka milégiférer le filoham-pirenena. La proclamation de la situation d'exception confère au président de la République des pouvoirs spéciaux dont l'étendue et la durée sont fixés par une loi organique. Tsy mila hoe expert be takon'inona toko de efa mahita an'izany tokony zay ny réplique aingana nataony ireto opposition. De ato izy tena mazava tsara mihitsy hoe l'article 17. La proclamation de la situation d'urgence confère de plein droit au président de la République le pouvoir par voie réglementaire. Point 6. De prendre toutes mesures pour assurer le contrôle de la presse, des publications et des émissions de toute nature et à interdire celles qui sont de nature à perturber l'ordre public de nature avérée sy ny karazany. Inona ny zavatra anontany?
mbola mafisiny izy. En effet, l'article 18 dia mbola manamafy hoe le président peut aussi déléguer certains de ses pouvoirs au Premier ministre avec faculté de subdélégation au ministre et au président du comité exécutif du Vartan ou du Fivendunapuktan territorialement concerné, notamment en matière de contrôle de circulation des personnes et des véhicules, contrôle du ravitaillement, contrôle des armes. Hitanao? Tsy ao anatin'ny subdélégation mihitsy ny hoe suspension des émissions politiques. Pire, ity zavatra nicorrigeny ity décision nicorrigeny ity dia avy amin'ny décision c'est avy amina arrêté zany numéro 1001/2021 le 6 avril 2021 et dictant les mesures générales prises durant la période de prolongation de l'état d'urgence sanitaire. Or, ity arrêté tamin'ny 6 avril 2021 ity ne, il n'a jamais fait objet d'une publication. Rehefa tsy publié le arrêté dia tsy applicable. Eo le vice de fond zany. Dia tsy hitan'ny ralahy akory ve dia tsy hitan'le reto opposition maro be dia be nefa misy mpitsara firy eo. Mais en fait, cet arrêté, ity le 10/477/2021 ity zany, tsy mbola publié akory et donc inapplicable. D'ailleurs, l'article 24 de l'arrêté lui-même est manifestement illégal. L'article 24 lui-même est manifestement illégal. S'il a pour objet de permettre à des ministres de prendre des mesures d'interdiction des émissions radiophoniques et audiovisuelles diffusées par les médias. Subdélégation zany, c'est pas dans le cadre des subdélégations tenenate hoe les contrôles de circulation, contrôle du ravitaillement, contrôle des armes. Tsy manana droit constitutionnel mihitsy ary tsy manana droit légal ny ministre hanao suspension na émission na hamoaka décision na arrêté takan'io. Donc, nul et non avenu ity arrêté n'avocat maimaika faky tamin'ny 22 avril ity moaly ity. Anakanana ny fikapohana vilany. Tsy possible ny délégation sy ny subdélégation amin'io resaka liberté fondamentale io mikasika ny presse io. Donc, tsy maintsy mandalo ny Assemblée nationale, ny avian'ny président ny Assemblée nationale, mandalo ny Sénat, mandalo ny ACC. Ary en conseil des ministres ny filoham-pirenena no manapaka an'io. Tsy izay ny zavatra mitranga. Zay ny ataoko hoe vendrana anio. Miala tsiny fa tena vendrana. Zany ve dia tsy hoay? Satria ny antony dia zao. Aza ny tena miteny e. Misy mpamadika ao amin'ny RRD. Et izao ny plan miainga ao
tonga dia efa mialany ny solution hoe ty sy mpamadika ao a tena miteny anareo azany ao zay no tiako hazavaina amintsika ka tokony no jereo tsara ny constitution jereo tsara zareo tsy nanaka référence n'ity article 61 ty a dia mazava be ny zavatra lazain'io a raha misy subdélégation a dia ny contrôle ny circulation de personnes sy ny véhicule ny ravitaillement ary ny arme tsy izay nefa ity zavatra ity fa tonga dia hoe ajanona suspendu daholo ny émission dia mody mba nakatona koa tsy natao koa ny sasany zany satria fantatry ny Andry Rajoelina io le nilazaiko efa mialoha dia milaza indray aho zany zao hoe nul le non avenu ty lalàna ity malakilaky amin'ny latsinainy tonga dia mametraka haiko ny filazan'izany fa nareo mpitsara amin'ny malala azy a annulation an'ity décision ty na ty article ty na suspension an'ity article ty ity arrêté ty manko azafady toko suspension an'ity arrêté ty a zay ny zavatra azo raisina que dit la politique par rapport an'ity menomenina amin'ny politika mazava ho azy ils se sentent désabusés ary tsy afenina fa navaoko akoa raha miara-tezitra amin'ny mpanao politika anao velomanareo a samy tahin'Andriamanitra tsika moa zany efa mba miezaka foana tsy ohatra ny ndraikindray sasany no ny fanazavana teknika momba an'izay zavatra dia nihoatra 32 minutes tsika ka samby ho tahin'Andriamanitra ity ety koa dia nisy nangataka vavaka daholo ny olona ary mba mangataka ozy izy le ray aman-dreny izay mba hiova fo izy telo lahy mba afaka mifampiresaka hifandinika ho an'ny firenena davara Oui, c'est vrai, il reste comme un bon développement, tu peux voir, ça fait tout.
Misy manontany moa zany dia aleo azavaiko tsara kely izy a. Le soniavin'le ministra anankidimy dia décision interministérielle. Fa arrêté le 10 001 sy 10 477. Ary marina, raha tena marina, dia ny président irery après consultation am'le olona nyteneniko reo no tokony nanao an'iny décision iny raha ny tena izy. Fa miala-pa zany, hitanareo zany efa misy sinona hoe matahotra sy mifezaka ngy Andry Rajoelina. Resaka momba ny Afrique du Sud tsika, androany no nandeha ny plaidoirie ny parti anankiroa zany a, dia ny mpiaro sy ny mpanozondoha zany a, ataoko fohifohy satria tsy te hanao lavabe intsony aho, dia amin'ny 4 mai no nivoaka ny didy ny amin'ny liberté sous caution amin'ny resaka extradition. Zay angambany raha lazaina tsotra indrindra, ary ny mpitsara no nameny daty 4 mai ka dia miandry an'izay tsika. Ny ankety moa sy ny investigation dia mitohy ary efa manomboka mazavazava ny fandehan-draharaha amin'izao fotoan'izao, ary tsy afenona fa raha ny zavatra mitranga dia misy fisolokiana goavana ao anatin'ity raharaha ity a. Rehefa ampy ny élément am-pelantanana ka azo tenenina dia ho avy amin'ny angady sy ny arina ho avoaka aketo ary tsisy miangana amin'izay fotoan'izay na écarté. Zay zany no miteny amin'izao fotoan'izao a, gadragadra ho azy ary tsisy dikany ireo olona voasambotra ny Madagasikara amin'izao fotoan'izao. Miezaka ny fitondram-panjakana malagasy, tia manko miankina amanaina dia aleoko anticipena dian'izao ary milaza, miezaka ary maty daroka le Cyril le métis sinoa iny zany amin'ny ankety mahazo azy, satria dia forceny izy hilaza fa mitogagy nareo amin'ity teniko ity a, fa amin'izay nareo manaraka tsara n'ity tantara ity a, zay le fahagaganareo zay mihitsy midika fa manaraka koa nareo a. Forcena ngy Cyril zany hiova déclaration amin'ny zavatra mitranga hoe tsy maintsy milaza ialahy hoe nahita volamena tao anatin'le avion. Tsy nahita volamena ary tsy nitondra volamena nefa ngy Cyril. Zay ihany no azoko lazaina, ary ny déclaration, ny audition zay efa nisoniavin'ny Cyril dia mazava tsara fa tsy nahita volamena izy teo miainga ary teo niainga ny investigation antsika. Arao fa ho hitanao eo fa fanjakana fatina alika ny fanjakana malagasy. Mandram-paona tokoa, veloma daholo eo.